Anisan'ny fitenintsika eny amin'ny fiarahamonina ny hoe voikava mahatratra sy ny hoe loza amina tambo na koa hoe sao mahita angano. Ny teny hoe loza, atambo, vona ary angano dia tsy mifanalavitra ny hevitra tiany ampitaina saingy miankina amin'ny zava-misy ny fampiasana ny teny tsirairay araka ny fanazavandra Samuel Jean Maurice Pikabary. Ankoatra ilay angano fitantarany Nenibe sy Dadabe eo amorom-patana amin'ireo zafikeliny dia manana heviny hafa ihany koa ny hoe angano. Mampitandra ihany ny tolo hoe mitandrema sao mahita angano. Ny angano tiany resahana io zany tsy le tantarany Dadabe sy Lehibe fa karazana voina, karazana loza, karazana tambo mety hitranga amin'ilay olona mena fampitandrema. Ny hoe vona indray dia zavatra efa ampozina izay mety na tsy maintsy hitranga amin'ny olona rehetra toy ny fahafatesana ohatra. Saika ratsy avokoa ny vona. Teo nateraka amin'ny fitenenana hoe voinkava mahatratra. Voinkava mahatratra. Zany hoe raha misy zavatra miantra amin'ny havanao dia karazany miantra aminao ihany zany. Rehefa mampiasa ny teny hoe loza indray isika dia midika izany fa somary efa enjakenzana ary tsy maintsy ampozina ny fipoitrany saingy mety misy fambaramelo ihany, mety hasoroana nefa ny loza. Misy akovavy maneno dia heveriny tolo milaza loza melo zany dia mila tapahana malaky eny am-bavahady ny tendany. Loza amina tambo fitenitsika mahazatra koa izay. Ny hoe atambo kosa dia efa loza lalina sy mavesatra kokoa. Raha ny voina tsy maintsy miatra amin'ny olona iray, ny loza mety olona maromaro no miatraka ainy ary ny atambo dia ny vahoaka mihitsy no mety hiara ohatra sy san'eretim-pindra. Izany hoe raha miteny hoe loza amina tambo isika dia enjana kokoa noho ny angano sy ny vona zany ny zava-mitranga.